Mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany dia nanamafy ny avy ny FMTMA na ny fikambanan'ny mpiompon-trondro eto Madagasikara fa ho azy ireo mbola tsy nisy hatreto ny aretina izay nahazo ny karpa sy ny tilapia fa ireo trondro anaingona trano na ny poisson ornemental izay afarana avy any ivelany no misy aretina matetika. Hatramin'izao aloha zany izay hatramin'ny mpinay trondro mbola tsy nahita aretina mihitsy. Natao anatin'ireo mpikambana rehetrarehetra amin'ny fikambanana mpiompon-trondro teto Madagasikara zany mbola tsisy milaza mihitsy hoe ity misy aretina trondro sy eo tao amin'ny toeram-piompianay. Hatreto aloha zany. Raha resaka karpa sy tilapia zany resantsika fa ny trondro ornement no efa betsaka no milaza fa mahita aretina trondro. Poisson ornement, le trondro farana avy any ivelany ireny zany. Poisson rouge, ny koi, ny oranda. Reny no milaza fa misy aretina fa ny karpa sy ny tilapia zany tao anatin'ny fikambanana mpiompon-trondro eto Madagasikara dia mbola tsy nahitana hoe zao ilay areti-trondro misy. Ny ankamaroan'ny mpiompon-trondro mbola tsy mahafantatra hoe inona ilay condition apetraka. Sy ilay mipetraka aloha zany hatreto mbola tsy mahafantatra an'izay ny ankamaroan'ny mpiompon-trondro. Izay manao karpa, zanaka karpa, tilapia, zanaka tilapia, dia manao poisson ornemental koa izay ohatran'ny koi, oranda, comète, poisson rouge rehefa ornement zany dia presque ataonay ny anay psychologue.